nandritra ny fotoana nitondran'ny Saola dia mbola sy tena ny ray zany a Israely manontolo a fa voaniavakavaka isapoko a na dia fananana mpanjaka azy mbola sy tena nisy le atao hoe firaisampirenena na hoe ny ranomasina ny valam-parihiko na dia fa nisy mpanjaka azy fa tamin'ny andron'ny Davida henontsika tamin'ny andro teo aloha teo ny tantarany hoe Davida indray no nataon'Andriamanitra mpanjaka ny soloan'ny Saola. Dia le fiaran'ny fanekena nentina avy any Ezipta mbola tany amina foko anankiray any amin'ny sisisiny any zany ohatra lasa fananan'le foko anankiray manokana zay mba sendra nipetrahany tany fa rehefa tonga mpanjaka i Davida dia nisan'ny tanjona ny fampiraisana ny foko 12 amin'ny Israely a manana renivohitra tokana ara-politika renivohitra tokana ara-pivavahana. Dia izay no antony hoe nalainy tamin'le toerana nisy azy taloha hoe Obed-Edom ilay fiaran'ny fanekena dia hapetraka ao Jerosalema hanambara hoe isika dia vahoaka tokana Andriamanitra raika no mampiray antsika. Izay aloha zany ny tantaran'ny Baiboly a mila fantarintsika. Ankoatran'izay rehefa mamaky an'ity tenin'Andriamanitra ity dia tadidiko foana ity zavatra ity hoe gaga matetika aho mba nanao azany taloha ary fahita zany matetika atsika mahita rehefa mivavaka any am-piangonana olona sy marary lohalika zao mihitsy a fizy fosiny sarakanjo misolo akanjo inefatra agnatin'ny ray andro dia sa mety mandokalika fa sao dia maloto ny robe maloto ny pataloha maloto ny zipo sy mandokalika izy mizaridina ihany na magneno azy any lakilaosy kring dia izy mivahany satria mpanan-karena aho madio akanjo fa aleo ho an'le olona akanjo raika misy oratra hoe marika ravalomanana le tamin'ny 2001 iny ihany ny akanjo mandritra iny ry mandokalika ohatra iverin'olona hoe an'olona sotra le fantokalehana fa izy mieritreritra hoe aho mpanan-karena dia izay keo ny zaren'Andriamanitra hoe aho ambonino Andriamanitra dia asa mandokalika amin'io zay soa eto amin'ny sakramenta masina asa mandokalika fa ataoko mpanan-karena ahonina mahay iany sa mahalalahy eto amin'ny fiarahamonina manao kravaty manao kastara député mera sisisa ministra odoyeboum raha olona zay i Davida aza mpanjaka tena nosoran'Andriamanitra mihisy tamin'ny Samuela nosorana diloilo mpanjaka araka ny fon'Andriamanitra tena Andriamanitra no mitehaka azy maheno feo misy hoe io mpanjaka araka ny foko a rehefa eo le famantarana ny fisian'Andriamanitra ilay fiaran'ny fanekena hadigniny ny mahampanjaka azy niala ny kiapa niala ny akanjo fa semboka amin'le mandihy tralala fidirana an'Andriamanitra ny salaka roraka ny boridana Davida araka ny ovaky teny io kila zany hoe mila hadinonao ny tenanao rehefa eo ny voninahitr'Andriamanitra satria sa misy dika ny sika eo anatrehan'Andriamanitra mila hadino zay fa rehefa mametraka asa handokalika fanina avy dia ohatran'izao zay zany mba lesona kely i Davida aza tena nosoran'Andriamanitra zao misy hoe ao dia mpanjaka fahasoavana hafa nomenany olona rehetra reo a vo ambany omeko anao dia nandokalika izy fa ny andraysika dia tratran'izay aho sa manery a ho mandokalehagna ato asa manery an'izay fa mampianatra mila hadinonao ny tenanao sy ny maholona anao a rehefa hoe miseho Andriamanitra sy ny satria izy Andriamanitra ao fa retiakira zany mandalo afaka ataonao nakisarabainao fa anao zay amin'Andriamanitra nohona izy niavagna vognanao fa dia Andriamanitra tompotaigna zao dia mba andokaleho sy hazaho ihany fa sy terena fa magnisy hoe diso ianao remetratra hoe izaho ambony izaho manan-karena izaho sarakanjo dia izay ny tsy andokalehanao hatsokevitra sisy ohatr'izany tena folie à l'état pur zay ny fitena sa hadalana sisy ohatr'izany zay mba hampitako kely hoe Davida tena nanadino ny tenany satria Andriamanitra ny eo avelako eny amin'iny fa ny tena fampianarana ataosika androany a mampifandray ny vakiteny voalohany sy ny salamo teo iny a ary ny evanjely dia zao voalohany aloha ao amin'ny Baiboly manontolo a dia zao hevitra zao a no hitatsika fonafoana hoe Andriamanitra mihisy no midina te hanakaiky ny olona ary hiaramonina amin'ny olona mba hahasoa azy. Misy mpanoratra anankiray tena tiako ary mpamaky ny bokiny aho a i François Varillon jésuite io François Varillon ao amin'ny bokiny anankiray hoe Joie de croire joie et vivre dia lazainy François Varillon zany hoe diso ny fiheverana hoe isika olombelona mitady an'Andriamanitra ho any an-danitra fa Andriamanitra no mivoaka avy any an-danitra midina mitady asika hiaraka handeha amintsika
de andeha zay resika ro soratra masina visivisy maneo azy hoe Andriamanitra mite hiaramonina amitsika sy te hiaina miaraka amitsika hanasoatsika fa sy hoe atsika ro sotominy ohatra ny mamitana trondro de sina kakagna kely dia alasaka agny dia izay magnaikitra tonga de makatra Andriamanitra ny midiny ety ary hitasika any amin'ny apokalipsa fa zay ny farandro ny trano lain'Andriamanitra antika teny prote indro ny taberna kelin'Andriamanitra tonga eny amin'ny olony ka Andriamanitra izy ireo izy ary izy ireo vahoakany io ny tranon'Andriamanitra ny tabernakla an'Andriamanitra tonga eo amin'ny olony de eo izy zay zay zany ny farandro isika izao mihitsy no ahatongavan'Andriamanitra ka rehefa tena miara-miaina amitsika sika ary manaiky azo Andriamanitra zay ny lanitra fa sy rehefa maty de nakatragno dia otrony anzay ly rehetra sary teny reny fa izy midiny ety afaka tomboka androany zao ary ao amin'ny Exode 5:29 io teny io ampiasaiko am'le fanetanana kely isaky ny vita filazana am'le fanetanana atsika hoe manaova fitoerana masina ho ahy de honina eo anivonareo aho zay zao lazain'Andriamanitra amin'ny Exode manaova fitoerana masina ho ahy de honina eo anivonareo aho zany hoe ataovy rera olona zay ahatamanan'Andriamanitra eo anivosika ao de honina eo izy rehefa monina eo Andriamanitra hitany ny manzoanao hita ay zany ny zanako zany satria ataonao tamana eo izy ny fonao ny voalohany atao trano fonenan'Andriamanitra akoatran'izay karakarao ny fiangonana satria ao Andriamanitra de manamasina ny tanànanao miaro ny tanànatsika sy ny firenetsika miloza Andriamanitra rehefa manjaka sy tataratra eo zay ny teneniko fanao hoe vao mahita tilikambo toko matahotra an'Andriamanitra ny dahalo mandeha ry ambony andray fanamoroakombe re maheno lakilosy ay sanetina natao zay fa isika ny mandroaka an'Andriamanitra de misipozipozy fa rehefa ataosika hoe manaova fitoerana masina ho ahy dia honina eo anivonareo Exode 5:29 rehefa mba misy ezaka andaosika hanao fiangonana hanao zavatra momba ny fivavahana sy ny sisa sady fitaizam-panahy no asapany olona hoe eo Andriamanitra tokony ho ajaina tokony atahorana mandroso ny firenena mandroso ny fiainanao Andriamanitra midina anao fitoerana masina izy fa sy etonao magninofinofy azy agny an-tany Andriamanitra ambony fipetraka ianao fa ambany fijery sa ohatra koa izy rehefa nan'Andriamanitra sa ambony fipetraka izy fa manaova fitoerana masina ho azy ohatra ny ataony Davida androany hoe manao toerana masina ho Jerusalema hametrahana ny fiara-mifanekena de monina eo Andriamanitra hanamasina ny fanjakana hiaro hanome soa hitay hanome sodrano sika zany aza manno fo mba sofrano zay Andriamanitra mba omeo fitahina ohatra mamboara fitoerana masina ho azy ny fonao karakarao ny fiangonananao karakarao ny zavatra momba ny fiangonana rehetrarehetra satria zay ny famboarana fitoerana masina ho an'Andriamanitra monina izy bebe mako ny diso hevitra mieritreritra ho herim-poverimagna reny fanaovana zavatra hanaovana ny toerana tio toerana fonenan'Andriamanitra ny asa taonay pretra mitorony evanjely ane de mba ho tonga ao pon'olon'Andriamanitra de manjaka ao ka zay olona misasatra sy mandany mondrokery am'izay fampelezana fanjakan'Andriamanitra zay voaro izy satria tsisy mangalatra ny zavatra hariny rehefa aveo satria miahendry ny olona matahotra an'Andriamanitra ary sika ve de miderany mpanao tolo-tagnana ho an'ny radio Maria satria amin'ny alalan'ny hoe mandesy any radio de mampibebaka ny olona reny mitory-teny amin'ny fotoana rehetrarehetra miaina ny mpanao rasy miopy agnao mahatavy mamboly agnao mahavagnona sisy misikotra ny ambolenao agnasa hitanao misy tompony mandasaka roariva anao tolo-tanana fa rehefa taonao mivarotra laisoa mijony aferina mikalesa mahazo tombony ohatrinona satria monina eo Andriamanitra sady tsara fanahy ny olona anankiray zay anisany voalaza koa amin'ny Levitika 5:22 le hoe handeha eo anivonareo aho ka izaho Andriamanitra reo ary anareo vahoakako rehefa miara mandeha amin'ny olombelona Andriamanitra eo amin'ny fiainana ary raisina hoe izy Andriamanitra ary sika vahoakany isika vahoakan'Andriamanitra dia mahavahoaka zany de misy lalànao ny lalam-panorenasika de ny didy folo ny lalam-panorenanasika de ny fifankatiavana izay no ifampitondranao miara mandeha amintsika Andriamanitra samy matahotra azy aby ny olona rehetra dia sisy manao zavatra sirariny amin'ny namany dia zay no mitondra fiadanana zay famantarana ny zay io hoe misy trano lay nataony Davida tao Jerusalema fa ny antsika kehitriny ireo tandintona rehetra halalatsika eo Andriamanitra ny mofo zay mihanitsika eo amin'ny vava ary ampidiritsika eo am-posan'andro fahitantsika tabernakla fahitantsika fiangonana chapelle sanctuaire toerana masina samihafa ireny no halalatsika hoe miara mandeha amintsika Andriamanitra de tadio fa nitohy izay de hoe izaho vahoakany izaho olony izy Andriamanitra zay Levitika 5:22
any amin'ny boky ny sofonia mpaminany a toko fatelo andiny fefatra ambiny folo a ka hatramin'ny fafito amby folo le misy hoe mihirahira-pifaliana ry zanaka vavy ny Siona fa indro ny tompo ao aminao, ny tompo ao aminao. De zay koa mifalia sika fa eo amintsika ny tompo. Ny sika sy le vata hoe misy ny fiara mifanekena tamin'izay andro zay takela-bato no anivosika, fa ny tenin'Andriamanitra ao am-posika, manana baiboly isika de mifalia anao fa ny tompo ao aminao. Isaky ny mifandray amin'ireo zavatra makasika ny fivavahanareo ianao, indrindrandrindra ny tenin'Andriamanitra de mifalia zany fa ny tompo ao aminao. Inona ary mampitebiteby anao? Marary ianao, ny tompo ao aminao. Fa anao mila tonga saigna hoe ato amiko ane ny tompo e. Misy zavatra manahirana anao, ny tompo ao aminao. Zay leo misofonia toko fahatelo io. De any amin'ny Ezekiel toko fafito amby telopolo andiny fafito amby roapolo a, de zao koa nolazain'ny mpaminany le hoe tenin'Andriamanitra izy a, ozy izy hoe indro aho a hanorina ny fonenako eo anivon'izy ireo ka ho Andriamanitra izy ireo aho, mameno le teo ambony. Testamenta taloha aby zay nyresahako zay. Fa sika vavy nankalaza ny Noely dia zao no vaky teny ao amin'izany toko voalohany hoe ny tenin'Andriamanitra tonga nofo ao amin'ny Kristy ary niara-nonina tamintsika. Zany hoe le Andriamanitra ny teneniko hoe te hiara-dalana amintsika zany eo anivosika izy amin'ny alalan'ny teniny Kristy. Rehefa mivavaka aza faly miteny hoe amin'ny anaran'i Jesoa avy any Nazareta. Fa Jesoa avy any Nazareta efa sy avy any Nazareta satria i Paoly miteny hoe sy araka ny nofo isony no ahalalana an'i Kristy fa Kristy efa any amin'ny voninahiny. Amin'ny maha Kristy tenin'Andriamanitra azy, fa sy le Jesoa nandehandeha misy volombava mividy razoara manga zay ny finoasika amin'ny ankapobeny Jesoa mandehandeha. Fa izy Jesoa araka ny finoana efa any an-danitra mandresy ny rasy rehetra, Jesoa ara-panahy dia aza mieritreritra Jesoa sy de miasa hoe Jesoa rehefa mivavaka fa Kristy, satria ny Kristy araka ny finoana. Fa sy le Jesoa fa efa lasa ny tantara. An'ireo olona nahazo fahagagana tamin'izany Jesoa avy any Nazareta fa i Kristy araka ny finoana no inoantsika. Izy miara-monina amintsika hoe eo aminareo Jesoa araka ny nofo dia tapitra atao tendrombohitra oliva ny tantarany, fizy indray ny teny hoe eo aminareo mandrakariva aho, mandra-pahatonga ny farany zao Kristy araka ny finoana. Zay zany a, fa izy a miara-monina amintsika. Tonga nofo izy de miara-monina tamintsika fa efa Kristy araka ny finoana izy a ankehitriny. Mateo toko fahavalo amby roapolo andiny faharoapolo a no ilazany an'izay hoe eo aminareo mandrakariva aho. De ahoana ary no isehono eo amintsika mandrakariva i Kristy sy Andriamanitra? De lazainy masinda Paoly any amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo andiny fahaenina amby folo hoe ianareo no trano nenan'Andriamanitra, na hoe ianareo no tempolona. Ohatra lavitra be manko rehefa atao ianareo no tempolona, ianareo no trano ipetrahan'Andriamanitra. Aho, ianao, izy, isika, izahay, ianareo, izy trano ao Andriamanitra no mitoetra. Ianareo no tempolon'Andriamanitra nareo a, satria monina ao anatinareo a ny fanahin'Andriamanitra. Zay marina fa sika zao a de magnaza reo zavatra ivelany famantarana ihany. Ny baiboly taratasy, ny Eucharistie raisika, mofo sy divay ao a, zavatra materiel reo. Fa izay rehetra zay a mifameno amin'ny hoe tena ny fanahin'Andriamanitra mihitsy ny monina ato amiko hatramin'ny nahavitako batemy, nahavitako batisa. De reo a mampahasiaro anao an'izay reo zavatra ny baiboly sisy dikany resapanao tena ny fanahin'Andriamanitra mihitsy ny monina ato amiko. Izay matetika ny mahatonga anay tsy mifanandrify loatra ny fiainantsika. Vakisika ny baiboly, lalaofisika io avadibadika, mikasika ny lelantsika ny Eucharistia, fa sa misy zavatra miova amin'ny fiainantsika satria hadinosika le hoe ny fanahin'Andriamanitra mihitsy ane ny monina ato amiko hoe. Zay aloha ny voalohany, de sisa magnaraka. Tsy mifanohitra fa rehefa ohatra anao mandray baiboly nefa tsy sapanao ny fanahy, ka rehefa ao aminao ny fanahin'Andriamanitra, dia fanahin'Andriamanitra anao no mitarika anao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Tsapanao ho akaiky Andriamanitra, tsisy tebiteby, tsisy zavatra mampanahy anao. Amarana koa azy a, io Salamo fahatelo amby roapolo io a, de le miteny hoe vohay a ny varavarana dia andrao ny tatao ary varavaram-pahagola hidiran'ilay mpanjaka. Ny fosika sirairay avy ary a no tian'Andriamanitra hidirana. Andriamanitra ilay mpanjaka te hiditra ao anatin'ny fosika dia sokafo ny fosika zany. Ao a, hiditra ao ny mpanjaka malaza dia sokafo ny fonao. Araka ny lazainy Salamo fahadimy amby sivifolo hoe ankehitriny ary raha mandreny feony a dia aza manamafy ny fonareo
ary mamarana azy a ny ohabolana toko fahatelo amby roapolo andeny faina amby roapolo manao hoe anaka omeo ahy ny fonao. Amen.